fahasalamana. Fandaharana momba ny fahasalamana iarahanao mizoky andro mampifaly sy Dr Manitra Rakotoarivony isan'andro eto amin'ny fahitalavitra MBS. Ny fahasalamana. Tonga sy indray ianao tafarika aminay ato anatin'ny fandaharana ny fahasalamana aterina ny arahaba ho antsika rehetrarehetra dia nasananao ihany koa izany fandaharana izany. Anaraka izany hatramin'ny farany ndao indray isika ijery roa-hevitra hafa dia ny mahakasika ny tsy fahazakana ny fanafody. Tsy voaresaka matetika izy io nefa tena misy eny amin'ny fiarahamonina dia ndao resahantsika ao anatin'ny minitra maromaro. Tony mazatra dia ho eny amin'ny fiarahamonina eny sika izany hevitry ny fiarahamonina mahakasika izay loha-hevitra izay. Aorianan'izay kosa dia iresaka mpitsabo ny fanazavana kely mahakasika ny fanafody sy ny tsy fahazakana azy. Ndao avy hatrany dia idirantsika ny tapany voalohany. Fanazavana tsotsotra fotsiny ambala izy dia izao. Io zany efa tradition hatramin'izay efa nisy ary ny ainana. Fa ilaina izy aloha amin'ny lafiny indray satria mavontsiporitra. Izany hoe fihavian'ilay fanafody aloha zany tsy fantatra fa hoe fanafody fotsiny dia izay. Raha izay ary ny hevitr'ireo olona izay sendranay teny an-dalana teny manao ahoana kosa ny hevitry ny mpitsabo mahakasika izany dia ndao isika hiaraka amin'ny Dr Manitra avy ao amin'ny Naturo Pharma amin'ny fanazavana ny loha-hevitra. Mirabantsika rehetra indray manaraka fandarana amin'ity resaka fahasalamana ity. Tsy adinontsika tokoa fa ny fahasalamana ny zava-dehibe eo amin'ny fiainana. Amin'ity an'ity tsika iresaka mahakasika ilay fanafody. Dia io fanafody io mihitsy no ezahana azavaina amintsika satria misy ny olona mahazaka karazana fanafody dia misy ny olona tenenina amin'ilay hoe alerzika amina fanafody anankiray. Dia io no resantsika amin'ity an'io ity. Misy fisehoana izy io. Ny fisehoana aretina matetika amin'seho dia rehefa mihinana ilay fanafody dia fotoana vitsy aorianany fotsiny minitra no isaina dia manomboka mangidihidy ilay olona, manomboka misy fivitosana kely, indrindra miditra moa zany tena hoe mangidihidy hoditra ny olona avy mihinana ilay fanafody. Dia matetika resahan'ny olona hoe urticaire, misy bouton kely, rehetrarehetra reny dia fisehoana aretina fotsiny ao amin'ilay tsy fahazakana fanafody. Mety mahatonga an'ilay ataontsika hoe vandambandana somary menamena mangidihidiky ny hoditra amin'izay fotoan'izay. Io matetika amin'seho any amin'ny tanana, ny tratra, ny tarehy mety isy an'izany. Dia ity anankiray ity koa no tena manamarika azy. Sady mangidihidy no mivonto ny molotra, ny maso, ary indrindra ny lela, ary ao ambadik'izay ny faratenda ao anaty tenda ao dia mivonto ihany koa. Amin'izay fotoan'izay ny tena olana dia ilay hoe mety ho seposepotra ilay olona, ary amin'izay rehefa seposepotra dia io ilay ataon'ny mpitsabo hoe urgence. Tena mila maika manatona mpitsabo. Zany ilay fisehoana fotsiny fa indraindray mety hoe mandoa ilay olona, mararirary kibo izy, mivalana, indraindray misy zavatra tsy eritreretina vokatra ilay finanana fanafody. Fa ny tsara marihana aloha dia hoe fotoana fohy ao aorian'ilay finanana fanafody no miseho zany zavatra zany. Tsy miaraka miseho avokoa fa arakaraka ny olona ihany koa. Dia misy koa nefa miseho amin'ny daholo ity olana rehetrarehetra ity no ilay tsy fahazakana ilay fanafody. Inona no atao raha mitrango izany zavatra izany? Misy dingana vitsivitsy tokony atao. Zavatra atao voalohany aloha dia izao: raha fantatra ka nihinana ilay fanafody na tonga ilay hoe olana ao amin'ny vatana dia ny fanajanonana fihinanana ny fanafody iny no atao voalohany. Ary ireo ilay fisehoana andresantsika teo aloha rehetrarehetra zany dia mitarika antsika hitady dokotera, mpitsabo, tobim-pahasalamana. Mila manantona isika fa tsy mijanona fotsiny eo an-trano. Matetika sambany no misy izay fisehoana izay dia manantona dokotera no tsara indrindra. Ary ndraindray mety miverimberina koa nefa ilay fisehoana dia tandremana fa ilay fisehoana
fandohana fanotenony teoriana dia mety ho mafimafy kokoa no ilay fisehoana teo aloha amin'ny fisehoana aretina zany mety tonga dia hoe sepotra be le olona dia tsisy afa-tsy manatona dokotera ihany ny zava-dehibe satria ny mpitsabo no manome fanafody niteraka olana fa fanafody ihany koa no anatsaharana ilay fisehoana amin'ity resaka allergie amina fanafody mety miseho ty mariako aloha fa mety misy karazan'olona allergique amina fanafody anankiray nefa ny manodidina azy tsy maninona na mihinana ny fanafody io satria samihafa ny toe-batan'ny olona tsirairay avy. Raha hoe vokatra ao amin'ny vatana satria misy andreo fisehoana ireo dia azo etretina aloha hoe fisehoana aretina zany le zavatra miseho reny hitantsika ety ivelany iaina n'ilay olona manana n'ilay olana amina finanana fanafody zay tsy zakany zay hoe matetika ilazana azy tsy mahazaka ilay fanafody izy tsy ao amin'le hoe fatrany ihany fa ny karazany tokony ho fantatry ny olona maty zany mety mieritreritra mazy ny olona raha mihinana kelikely amin'ny fanafody io avy mety tsy maninona rehefa ao anatin'ilay atao hoe allergique amina fanafody dia tady dio fa na kely na be hoanina dia mety hitovy foana ny fisehoana sy ny olana eo amin'ny vatana mety maivamaivana aloha zany mety an'ilay tenentsika hoe mangidihidy kely teo misy bouton kely miseho amin'ny vatana fa mety eo koa le hoe misy fivotosa na mararirary maloiloy mety mandoa mivalana fa ny tena mafimafy sy ny tena zava-doza dia le hoe sepotra ilay olona ary io no mila tena famonjena aingana satria miatra manaina ao anatina fotoana fohy zany hoe sepotra noho tsy fahazakana fanafody anankiray zany dia mila tena hitandremana be dehibe ao anatin'izay mantsy dia tsara no manamarika fa anisany anankiray niteraka fahafatesana ity tsy fahazakana fanafody ity ina ny antony ozy nareo midina tapoka ny tany-tositra zany hoe manao tositra raha normal zao dia hoe 12 na ohatrany fa tena tonga dia midina ambany be tositra io ary amin'izay fotoan'izay mety tsy ahazo aina mihitsy le olona tonga dia ohatrany safotra tsy mahatsiaro tena ary io ny tena mampidi-doza ny afatra zany dia tsotra ihany aza mandromandro manana aretina aza mieritreritra hoe atao karakaraina atao trano fa tsotra ny antony manatona dokotera aingana tonga aloha zany dia resahantsika satria zay ny tena zava-dehibe amin'izao fandarana ataontsika izao. Fanafody amidy eny amin'ny épicerie amin'izao fotoana izao tokoa fanafody mety fanafody tsy tokony hiteraka olana no miteraka olana amin'ny olona anankiray ny antony dia tsotra ihany mety misy olana eo amin'ny fitehirizana ny fanafody iny mety misy olana eo amin'ilay hoe fanafody lany-daty ve fanafody be loatra ve ny nanana azy na fanafody tokony tsy hohanina olona anankiray no nohaniny satria samihafa ny toe-batana dia ny afatra dia ny hoe any amin'iren'ilay fanafody amidy eny amin'ny pharmacie reny tany aloha tanysika hafahafa ihany tokoa moa nitendry azy ny tany aloha tany ny efa diavina fa ny mbola ho avy indray ny any oriana any sarotra be fa dia ho resahako ihany zao fipetrany misy fanafody napetraka teny amin'ny pharmacie teo aloha fitsaboana ny paludisme ohatra tazomoka samy hafa be mihitsy le hoe fanafody vidividina fotsiny sy ilay fanafody anaovana prise en charge ny ilazana azy fandraisana tanana ny aretina any an-tokantrano rehefa napetraka teny amin'ny épicerie reny le fanafody natazomoka reny dia jerevi tsara nge misy sarisary miaraka aminy misy fomba finanana azy ary na olona tsy mahay mamaky teny azy dia mahafantatra ny hoe rehefa misy masoandro atoandro zay rehefa misy volana hariva zay dia misoratra hoe voam-panafody roa no hohanina indray hohanina dia misy karazana sarikelina fanafody anankiroa amin'ilay masoandro miposaka tahaka izany ny fanaovana azy reny dia ilaina fa ny olana dia zao misy fanafody zay tokony amidy amin'ny pharmacie hita eny amin'ny épicerie tsisy fanazavana ary magaga amin'ireny dia zao misy olona mividy tonga dia amena anankiray voam-panafody resahana io anankiroa dia zay ihany anefa ny fanafody
rehefa mihinana azy de tokony hoe mihinana maraina sy ny ariva ve, na hoanina maraina fotsiny ve, de mandritra ny firy andro ny hinanana azy. Zany zavatra zany a ilaina avokoa, fa re fihinanana fanafody tsy amin'ny ara-draniny de mety hiteraka nyty antsoina hoe allergie amina fanafody ty, ka mila mitandrina sika rehetrarehetra. Miafatra de tsotra fotsiny, ny fanafody de vidiana eny amin'ny toby fivarotam-panafody, na io dépôt de médicament na io pharmacie, arakaraka ny misy sy ny toerana misy atsika. Fa tsy tokony hita eny an-tsena de eny ambony sahafa no ahitana azy. Misy mivarotra eny an-tsena eny a, samy mahita daholo tsika. Ndraindray misy hoe maso be tsy mahita fa hita be eny le izy. Zao ny antony, reny fanafody reny rehefa ianjadin'ny masoandro, tsy tsara fitehirizana de mety hitera-doza ho amin'ny fahasalamana. Afatra no atao minana fanafody ara-dalàna rehefa sendra ny ataontsika hoe olana amin'ny fanafody ihany koa de fanafody ihany no anasitranana azy. Manatona dokotera ny tsara indrindra de aza mandrimandry maninaretina. Zay no azo ndraisana tamin'ity anio ty, de mirary soa antsika rehetra indray. De zay ny resadresaky niarahana tamin'ny mpitsabo i Dr Manitra avy ao amin'ny Nature Pharma no nitondra izay fanazavana lavalava izay, fa izay ihany koa no afaka natolotra tamin'ity androany ity. Isaorana ianareo nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany, isaorana ihany koa ny teknisiana nampita ny feo sy ny sary tany tokantranontsika tsirairay avy tany, de manasa anao ao anatin'ny fandaharana manaraka indray. Amin'saotra tompoko, veloma daholo. Ny fahasalamana. Fandaharana momba ny fahasalamana iarahanao amin'ny zokiandro mampifaly sy Dr Manitra Rakotoarivony isan'andro eto amin'ny fahitalavitra MBS. Ny fahasalamana.